Avotra ve a? Eo lesy ajanona rija. Olo tia fa marenina ve lahy e. Patron lange zany miteny hoe eo ajanona e. Aza de masika loatra rery data fa variana kely izy a. Manginanao ry felana. Le zalahy mihitsy tsy manaja patroany. Andrasa lahy eo le kiarona ty a. Ndao andeha ry felana. Hatreto any ery data de mbola tsy haiko mihitsy hoe izy tsika e. Ao fa ho lazaiko anao ny amin'izay e. Zava-dehibe ny andehanantsika ty a. Ary tena miankina amin'ny fiainantsika mihitsy. Fa tsy efa milama be ny fiainantsika. Aminao ny anazavako azy aminao aloha dia misy fanontaniana kely ty. Ny fanontaniana inona indray izay izany? Aty aloha ny lalana e. Aty ny lalana fa tsy any. Aleo aloha akaina kely ry data fa tena reraka ny hatramin'ity fiakaran'ity ka. Sady za koa ny mitondra an'ity sakosy fiaino akanjo be ty e. Ay, eo ary aloha mipetraka kely e. Efa ao ambonimbony eo dia ho tongotsika. Ka zao ary le fanontaniana tiako apetraka aminao e. Hono ary felana. Iza manan-karena sy be violindrina miponinao amin'ny faritra misy atsika? Kotsika ry data. Toko ty atsika aby ny trano lehibe telo tsara indrindra amin'ny oronao. Atsika ihany koa manana-kanina hotely ny tatitentana any Andrenivohitra. Ary koa miasa amintsika avokoa na lehilahy na vehivavy fa... Okizay ry felana. Eno tsara amin'izay ary a. Ka hoenao miresaka ao. Matotsika manan-karena be ohatran'izao a. Dia noho ny fikarakarany eny ranjantsika. Tsapanao tsara angamba fa tsisy mahoranao sorondy ravavinao mihitsy na vola na sakafo. Izay rehetra ilainareo dia azo avokoa. Marina daholo aloha izany ry data. Fa isa aloha le nena anjy. Omby asa manamboatra vitany e. Taiza olona mipetraka ao ambonimbony eo izany. Izy angery felana no mikarakaratsika nandritra n'izay 10 taona nampanankarenantsika izay. Tsika ngery felana ka tena nahantra. Vao maty ny reninareo a. Dia nikorosy fanatanteraka amin'ny fiainantsika. Tsy ho ihany fa nanatona ny enganja. Dia tsy azoko hoe ino no mifandraisany samy amin'izao tsika mianaka mandeha aty izao ka amin'izay toerana tsy tonga amin'ny fiara akory. Ho any amin'ny enganja re a. Nanafatra mafy ahy izy a. Fa rehefa feny 20 taona ho ianao dia tsy maintsy hoentina any aminy. Ka vao maly mihitsy tsika zao ny nankalaza mitsingerin-taonako. Dia anao inona? Ary atao inona any koa atao akanjo maromaro eo ka. Andao fotsiny rehefa amin'ny mahita azy e. Ny ranja ngeo amantsy anao no nikarakaratsika e. Ao mitsangana amin'izay dia ao etiko ty sakosonao ty. Ndao ako. Dormian ranja! Mansofa tsy midi io e. Miarahaba anao ry ny ranja. Tonga izay mianaka e. Salama tompoko. Fa miarahaba anareo mianaka koa. Tonga soa aty amiko indray e. Tena tsy azo kokoa ty raha matotika. Araka le resaka amin'ny fanaovantsika taloha iny a. Dia nitondra ny felana ty aminao satria efa feny 20 taona ho maly izy e. Ay, ndao ary aloha sika mianaka resaka kely ao an-trano fandraisana ambadika ao e. Ianao kosa aloha ry felana, miandry kely eo a. Ay, andao ary. Tena tsy mba mahatamana ty trano hafahafa be tika. Fa dia tsy maintsy miandry eto aloha izany koa. Aleo aloha eniko eto ambaravarana eto miresaka ao izany. Ka zao ny izy rabendra. Eny tompoko, menanao a. Voatendry ny masina andrimby ahy felana zanakao faharoa. Ay. Za moa efa zao hitanao efa antro zao ka mila mpandimby e. Avy hatrany izy izany dia janona ty aminao sa ahoana? Azonao tsara mihitsy. Mila ampihofanina kely sady amendrako ny heriko rehetra ka mila mijanona ty.
fa hono ratsy manaiky izy zany dia ahoana ka? Anjaranao ndray ny mandresy lahatra azy e. Raha sanatria mantsy ka tsy manaiky koa ianao dia hiverina ho manitra kely nareo. Fantatro tsara fa noho ny fikarakarako anareo no nahampanankarena anareo toy izao. Raha zany indray aloha dia manaiky zato isan-jato mihitsy. Satroka aza manana zanaka omby asa sady mpitaiza olonako. Hay, andahoara ianao miresaka aminy dia reso lahatra tsara izy mba hijanona aty amiko. Ianao moa afaka mody ao aorianan'izay. Eny ary ny ranja. Dia rehefa avy miresaka nareo mianaka dia asavy mandrosa aty amiko izy Zay tata fa tsy nahita ataotsony. Fo eniko le resaka hoe andimby amin'ny ranja dia aleoko mitsoaka ka. Aleo aloha againa kely fa tena sempotra. Fa tena titanao mihitsy ve zay nale ankelakely iny rabenja? Ka efa nijereko daholo ange manodidina ny tanànanao fa tena tsy hitako mihitsy e. Tena magaga mihitsy. Zao no izy rabenja? Ndiany ianao mody fa za kosa iresaka amin'ny masina. Tsy maintsy tafaverina eto iny. Ampafirana efa nampidiana moa iny e. Ay, zay ary fa dia lasa aloha ahy e. Miamby koa moa ty efa tena miariva raha teo. Aleo manaraka n'ity lala-masaka kely ty ihany aloha. Fa za kosa sody any amin'ny dady e. Oay, ary tafavoaka ty amin'ny lalan'ny fiara zany a. Misy camion mpitondra entana efa handeha io. Aleo tonga dia mitsofoka olona aingana dia mbola tsy izy nahita. Zay e. Velona anao neny ranja. Za tsy mahavita mandimby anao zany ranga. Avitra ihany amarina. Mino fa mankany andrenivohitra any ty camion ty e. Oay, ary tao mitongilana be any izy zany e. Marina tsy hanao lozy ty. Tena lasy ty marina. So ihany fa isan'ny tiako toro éponge ty miaro aho fa ratsy zany dia matato a. Aleo aloha hiezaka hivoaka ato e. Tafavoaka ihany amarina. Ary tsy naratra mihitsy. Oay, ary tena tsy natsiaro tena mihitsy izy ireo lapanely izany fa voamaso sy maratra be a. Dia ina reny atao e. Atiako toerana mbola tsy fantatro mihitsy sady tsisy mpandalo akory. Oay, ohatran'ny misy tonga-tsetroka ery amin'ny trano be ambonimbony ry. Aleo ranga ho iny a. Ohatiny ety o. Mandroso e. Ohatray. Fa ahoana koa ty tovovavy nitokanonina ty. Manahoana tompoko? Salama kia. Mba mila fanampiana rehefa tratrariva nefa nanao loza ny fiara nandehanako e. Mandroso e. Aza mihafahafa. So ihany azy indry mbola velonainako. Somary hafahafa koa ty tovovavy ty zany ka. Misaotra tompoko. Fa ianao rery zany no ato. Eny ankizy felana. Sika indry moa zany ny ato satria efa tonga indry e. Fa ahoana koa zany mahafantaranao ny anarako tompoko. Fantatro fotsiny fa aza maisa saina amin'izany kia. Misy mangazy vao mafana reto sao dia nona aloha indry e. Tena nona tokoa fa misaotra betsaka rery. Iza moa zany ny atsoko anao azafady. Tsy dia ilaina kiny mahafantatra ny anarako a. Fa ahoana aloha ny hanina e. Tena tsy azo azoko mihitsy ky tovovavy ty ka.
Aloha hoanina ny mangasy fa tona nono izany. Ary ianao ngatsinana ka? Efa vonika izy fa afa mahazo tondria. Ay! Marary be tampoka teo ny kiboko. Ay! Maty marina. Fa narary ahoana koka izy felana. Tena mpamosavy vaniny ity marina. Nily efa marary mafy nefa ty mbola mikakakaka miome ihany. Fonjorana olona fa mpamosavy ah! Iza nefa no aheno Andry aty akebakeba tany aty e. Fa iza marina ianao io e ha? Tao mamosavy ah sady monsieur malala ery. Ay mama. Nenirandra ihany rehetra. Jereo tsara ny endriko fa nanaovako fanova-maso fanova-pendriko teo. Tena ineniranja marina. Mamosavy tsy vanina. Sange efa tsy mazoto andimby anao ka inona mbola anarahanao anaty marary amarina mafy. Sao no izy erikera felana. Misy safidy roa reto ka safidy izay mety amindriko. Ty ampitavangy kely ty misy fanafody izay asitrana tanteraka andriko amin'ny oaretik'ibo io. Ka raha vonona naraka sy andimby andriko dia omeko sotrondriko ty. Fa raha mbola mandaa kosa nefa dia andeha. Ary lozako eto andriko faty rereto. Tena marary mafy azany. Tsy maintsy nanaiky aloha izany fa mamony e. Ao rehefa anaraka sady andimby anao za tompoko. Ay anaiky ihany. Ao astro ty dia tandremo ny fetsiketry voahevitra fa mahafaty ah. Oay. Sitrana tokoa marina. Zay vao azoko ny haiko. Vao niala teto amiko ndriko dia efa hitako tamin'ny fitaratra mahagaga. Zany ve? Ye, sarina na ho an'ny loziny ka nampendreran'ny kamiona andehanandriko. Manana hery miafina zany ty raha matoty raha azoko tsara. Tena mampalahelo be any ilay sofera sy ny namany ao e. Maninona raha fonjentsika any aloha? Sy, velao any zareo e. Raha tsy nandrosotra ndriko tsy nisy an'izany. Tena tsy mba miantra olona mihitsy koa ty neniransika. Ary andao amin'izay ohatra fa hoentiko amin'ny ty manidiny ty ndriko sady efa mihamaizina ny andro. Any amiko indray no mipetraka manomboka izao. Andao ary fa efa nanaiky ka ho aiza intsony moa e. Azo matahotra ndriko fa tsenenina rehefa tonga omby asa tahaka izao toerako izao. Lasao. Tena tsy mahagaga marina. Poty izay dia efa io tazana io sahaby ny tanàna ny Neniranja. Oay, ary tao volondolo maro be izany mitsenana izany. Inona re ty hitako ty e? Tena hafahafa be marina. Fa tao manatona antsika nge reto volondolo maro be reto ny Neniranja e? Kiro. Tsy ho lafo iraka izy fa zanaka trano ah. Aza misy mikitika azy ah. Tena fitsaka daholo ilay volondolo vao ny teny Neniranja marina. Mandrosa kely felana. Ay, visy hevitra hafa malalaka be ty trano ty e. Avy hatrany dia mipetraka amina seza tsara be izay. Ary misy vary sy laoka efa vonona ny eto ambony latabatra izany e. Aza miasa saina be rehetra. Ataovy ny sakafo fa tsy makarary kibotrony io e. Eny re ny Neniranja, zako tena efa noana be mihitsy. Ary tsara izy izany. Ary andao amin'izay ary ndriko hoentiko any amin'ny efitra torindriko e. Andao ary fa za koa izany efa tena te hatory be mihitsy. Ato amin'ity efitra kely ity ndriko ny matory. Tandremo sao mihevitra nitsoaka indray fa mety hanaraka hatramin'ny aina. Eny re ny Neniranja, tsy hitsoaka intsony fa efa babinao. Hay,
Zay fa andeha atory koa maizina sy tena zava-ko zany jiro zany fa andrina kely resy-body fotsy efa vasobasoka misy ato dia seza rehefa simba ry koa ny tanjavatra maromaro ary misy fofona maimbo koa zany kay aleo atoa fa aiza tsony amin'izao moa e sana zava-be tampoka teo tetrano ty manomboka mitsangana ny volopototro marina mbe mitobotoboka be ny foko misy olona mipotra tampoka manao akanjo fotsy mamiratra be fa izy io azafady e neniranja ve aza matahotra sy tovavy fa tsy hanao inanao raha manaraka izay lazaiko ianao dia afaka ato tsy hovongeza tsony tovavy tsara tare mamirapiratra be ty miresaka amiko ty fa izy ianao tompoko arinona ny tianao ambara irak'Andriamanitra fa zao no izy raha mijanona ato ianao dia hijaly ary mety ho faly mihitsy ary satria asa maizana mitady angejana ho ato ninoan Jesosy Kristy dia ho afaka ianao ary mangatany fa ny masina fa tsy maintsy andresiny asa maizina ianao raha manao an'izany ary ho afaka amin'izao gedy izao mandra-piona dia mahery izy tsy azoko loatra ny tianao ambara tompo fa izy zany oay nanjavina tampoka teo ilay tovavy sady lasa maizimaizina be indray ato adray na mifiary ve za teo e nefa ny dia ohatra ny tena izy ilay izy teo e mba izy ary ny tovavy iny ary iza koa ilay hoe Jesosy Kristy lasainy oay voatona le kopte latsaka zany misy olona midina avy any ambony any ary manatona tiany izy zany neny ranjaka amin'izany ary fangandriko mbola tsy matolo ny heniko misy zavatra milatraka ato e mbola tsy natory re afa tao rendremana fotsiny e ka nandinika koa dia hitako fa tsy mety amindriko ato e aleo ndriko miakatra any ambony satria fanaka tsy fatrotamana ato eny ary neny ranja sady misy fofona tsy dia zakako izay ato neny ranja ohatra ny te andro be zany ay ato aloha ndriko mandry fa efa misy rano mafana ao amin'ny dosy aho misaotra betsaka fa tena zany mihitsy zao mety amiko atsara n'izay dosy zany marina aleo hialaton'izay fa vity tika vita ary andao amin'izay ary androsa tamin'ny efitra torindriko e ato ny efitra misy andriko misaotra betsaka neny ranja efitra malalaka sady misy fandriana tsara ny sady milamina misy jiro mazava tsy mba handrenesana fofona ratsy fa dia manitra aoko izany mahatamana kosa ny atoko na dia ny any aminay aza ambakay inona indray re zao ny anton'izao e sao dia fandrika ataon'ny neny ranja ary izao aleo atory aloha fa tena mitaka izany tolomaso izany ka ary toa tonga aty amin'ity toerana tsara sy mahafinaritra ary mahamiratra be ty aty ngamy izany atao hoe paradis izany ka mijery ny akanton'ity toerana tsy fahitako ty dia
feno voninkazo miaina tsara tarehy sesin'le lalana mamiratra ohatran'ireny volamena reny. Ireo koa misy olona maro izay mbola tanora dia tanora manao akanjo fotsy. Lava be ny akanjony sareo sady manjelanjelatra manjopika. Jereo feno voninahitra ery. Tena mamiratra tsejy ery endrik'ilay mpanjaka marina. Aleo koa rangamba hitrao ohatray tosakanan'le tovavy ary olon'le fahitako ane izy izany jereo sakanana eto ambavady fa maninona ny sakananao eto ambavady tonko nefa ne dia mba maniritra ao amin'io paradisy io tsy afaka miditra ato ianao satria tsy mbola manana fitafipana takan'ireo le vady ireo. Resy Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjinao fa izy rirany ny lalana indray afaka nao amikezan'ilay ratsy fanahy sady fitafipana hidiranao ato. Fa iza loatra re zao Jesosy Kristy anafaka azao ay tena nanofy akay nefa ne dia ohatrany tena izy izany nahatamana be ilay toerana hitako teo. Tena lalina koa izany ka. Aleo amin'izay atoa rehefa vita mivavaka fa mitahaka izany torimaso izany. Hatramin'izako ity miloko mainty sy mena fa hitako ity. Misy tandrok'omby telo miantona eo avelany. Dia feno sarisary ny rindrina rehetra. Marina tsy ireo sary sinina diabolika hitako tamin'ny internet ireo. Feno vorondolana eny ambony tafo izany. Tena hafahafa. Oay! Misy vavianitra sy tovavy tanora tsara tarehy miresaka eo an-davarangana. Ny endrik'ilay tovavy dia tazako mazava tsara fa ny endrik'ilay vavianitra tsy mety tazako mazava. Variana miresaka be ny ry zareo izany ka tsy mahita akory. Manao any ianao ry tovolahy? Fa iza koa ty tovavy tsara tarehy tonga tapoka manao akanjo fotsy mamirapiratra ity. Manahoana tompoko? Irak'Andriamanitra ho ilaza aminao fa ianao ny voatendry lavitra io tovavy izay voageja ao amin'io trano hitanao io. Voageja ahoana fa tsy azoko tompoko? Io vehivavy lehibe io no atao hoe Nendranja, izay efa nanao voajifadotra mafy tamin'ny Satana ka tsy ho avitra intsony ny fanahiny. Io tovavy io kosa no atao hoe Felana, izay kasain'ny Nendranja io ho mpandimby azy amin'ny asa maintsy nataony. Ka ianao ry mija no voatendry lavitra ny tovavy io manomboka mazava amiko fa toroy lalana amin'ny fanavotako azy ary. Any Antsahadintsinjo ilay nanaovanareo fitoriana voahangy aneny no misy any toeran'io mandehana any farazay haingana ianao dia tadio tsara ny endrika tovavy io. Arandraso eny amin'ny tsena izy fa tsy maintsy hividy entany eny. Hoento mandositra izy dia aoka ho feno vavaka ianao ry mija fa Andriamanitra momba anareo. Tafitako izay ny hafatra fa veloma. Dia ahoana no ohatray? Toa nanjavina tamika teo ilay tovavy marina. Ary toa tsy hita teo koa ilay trano. Ay ve eto am-pandriana Nofo sa fa hitana ilay niainako teo. Miresaka amin'ny ranja ao an'hevitra izany mba enoko tsara. Dia efa matoky anao azy ry ny ranja. Edre aza matahotra trony ianao fa efa ty amiko izy. Ay zay ary aloha fa angatadalana kely fa mbola betsaka koa ny atao mino fa ho lasa mpitaiza olona mahay toa anao iny zanako iny
mahazo mandry vonvato ho ahy ianao rabentra. Ny arenanareo aza vao maika hitombo be zao. Zay fa dia mandram-pionary. Ay, mandram-pianary dia mampamangy eo amin'ny felanao e. Indrisy ry dada, tsy nanompo maso akory ianao. Inona ary no hevitra ilako amin'izao toetra izao e? Le hoe Jesosy Kristy koa tsy haiko hoe aiza misy an'izany. Ka fa tadidiko. Mirana namako tany am-pianarana no nitory an'izany atao hoe filazany tsara izany taniko dia tsy nino azy a. Tamin'izany nefa nilaza izy fa izany Jesosy izany no mpamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana sy ny asan-devoly. Raha mba teo mantsy Mirana, mba nangataka torohevitra taminy a. Izay koa moa fady izany atao hoe miditra am-piangonana izany. Ary nilazainy dada fa zava-doza be ho anay sady fady be hono izany ka mety ho faty mihitsy raha mandeha any. Oay, ino ny Andranja fa manantona aty. Felana, tonga teo ny Andryko. Nampahafantariko azy fa na dia nitroka azy Andryko dia tsisy antony amiko ny namerina Andryko ato a. Fa dia tsy mahazo mivoaka ato mihitsy ve ary ny Andranja sady tahaka ny gadra mihitsy a. Ka afaka mivoaka ato Andryko. Tsarovo nefa fa hitako amin'ny fitaratra mahagaga ty daholo le Andryko a. Tsy ela dia tonga any amin'izay misy Andryko mitaingina an'ilay tsy mahagaga. Ka aleo ary aho mba hivoaboaka kely any raha mety e. Mandehana fa izay nilazaiko Andryko izay no izy. Fa diony mitroka fa mety hanaraka hatramin'ny Andryko a. Endre a, mahazo matoky ny Andranja fa tsy ela dia miverina. Tsy maintsy mahita Mirana androany. Iraka avy amin'ny Andranja indray io izao. Tonga aty amin'ny tranon'ny Mirana ihany aho marina. Ary aleo tondomina. Ody kely Mirana, felana ihany ty. Oay, tena felana marina. Manao Mirana? Manahoana kia? Elaela ny izay tsy niona antsika izay e. Taiza foana ity Ndry? Zaky manana olana goavana ka mila fanampiana avy amindria. Mandro soa aloha e. Io, petrapetra. Dia tantara ho amiko izany olana be Andry izany sao dia mba afaka manampy Andry ihany a. Ka zao akery Mirana. Mba injana kisa mahazo Andry izany ka. Zaky tsy te hiverina intsony fa mahery be ny herin'io ny Andranja io a. Nefa tsy hitako izay atao. Ndao Kindry ampianariko mivavaka. Ady amin'ny maizina mantsy io mahazo Andry io. Ka hitany amin'izany fitaratra mahagaga izany daholo any izay ataoko rehetra e. Na tsika amin'ny resaka io azy izao efa hitany. Oay, ary toa misy rivotra mifofofofo izany any ivelany any. Mety ny Andranja kina ao ambadiko izao rivotra be izao a. Andao hivoaka aloha sao dia hirodana io ty tranonareo ty. Ndao ary e. Oay, tena rivo-doza koa anie izany ry felana e. Ankina amin'i Jesosy ky fianarana iray manontolo a. Ary resy izy ho tompy sy famonjy Andry fa izy rery ihany hanavitra antsika amin'izao ady izao. Izany akika tsy manana an'izany Jesosy izany e. Fa iza koa manatona antsika sady manao akanjo mainty lava noho ny sarita-polo be izy. Oay, eny tokoa kia. Ary tahaka ireny mpamosavy ireny any izany poziny. Jesosy io, vonjesa e. Io aty afaka amiko izany na ho aiza. Ary aza mihevitra ny alamiko fa efa nisotro an'ilay rano mahagaga ka tsy maintsy andinga. Fa iza koa kia olona mampitahotra be io ry felana. Izy akiny ny Andranja ary Mirana. Tonga aka izy fa ilaosako Ndry.
Andao maika reto amin'ity fa maika tsika e. Mampitandrina andriko ary mirana. Aza mifandraindray amin'ny felanatrony raha tsy te hahita loza. Sa te ho faty? Tena potak'izay dia tsy hita felana sy ilay hoe indranjy. Mety ilay tsy mahagaga. Efa natahotra marina. Ary aleo hiditra ny trano dia mivavaka fa tena enja ny tranga tena. Sao felana? Aza mihevitra an'izany hoe tsy handimby azy zany fa mampasiaka ny masiny zany. Sao hiteraka fahavazana lehibe ho anao sy ny fianakavianao a? Eny reny ny ananja. Efa voagetsanao moa ka anao inona tsony e. Tsy maintsy manaiky izay lazaina so ahita loza io. Ary avindriko. Eo, jereo ty fitaratra ty. Jereo. Fa misy inona ato amin'ity fitaratra ity ka? Oay, hita nantoindromirana ary izy ireo dia verievitra eo an-tokotany. Fa tena misy marina ve io ny ranja? Misy marina io e. Mitady hanoro-hevitra andriko mirana dia tezitra ny masina. Ka izay na tonga io rivodrodrana ny tranony io. Tena tsy misangy ty ny ranja ty sady manana eritseto heriny. Inona rena mahoafaka ato ahy e. Mandehana aloha ndriko mety eny. Dia aza mihevitra nanao zavatra fa ankoatrany mividy entana. Eny reny ny ranja. Fa zao tokoa. Misy olona maromaro mitady anao ao ambany ao. Olona teo karakarainy ireo fa teneny fotsiny izy ireo hoe alarobia sabotsy ihany hoe ny fandraisan'olona eto dia tongava maraina be. Andeha ary afa ataoko tonga tsara ny afatra ao e. Dia inona avy no vidiana azy? Reto ny vola dia efa voasoratra amin'ity taratasy ty daholo ny zavatra hovidiany e. Ka lasa ary a. Ny fa fantatry ny ranja daholo izay alehako amin'ny alalan'io fitaratra mahagaga io. Aleo rangamba no endra. Felana hoa! Felana! Fa iza koa ary izany miantso azany. Ay, ry tovolahy rikay. Anatonako ve sa ahoana? Misy famanato atika. Miarabanao ry Felana? Manahoana tompoko? Mijy no anarako. Tonga kanao a. Dia matoky fa hirak'Andriamanitra navitra anao aho e. Taiza ny nafantaranao ny anarako ka. Dia efa ka ahoana koa ianao e. Nga fantatro manjo ah. Oay, Felana sy Mija marina. Hitako ihany nareo ry Mija. Manahoana aloha nareo e. Sanamo ary mirana. Efa ianao aty e. Hiraka navitra ny Felana ny diako aty e. Salama kely mirana. Ay, mifankafantatry nareo. Aleo aloha izany dia efa Andry ihany sao dia ahita loza eto indray ry mirana. Mijanona aloha e. Efa fantatro daholo no manjoanao ry Felana. Ka sain'ny ranja ndimby azy ianao. Efa tonga navitra anao fa matoky anahy e. Tsy maintsy mandresitsika. Marina ky izany a. Fantatro tsara Mija fa tena olon'Andriamanitra io. Sady tsy hamitaka Andry izany. Tena misalasala be a. Ny saiko iray tia atoky Mija sy mirana. Nefa ny saiko iray matahotra mafy amin'ny andraanja. Felana, raha te ho afaka amin'ny geja mahazo anao io ianao a, dia manike anaraka. Mija, matahotra amin'ny andraanja. Efa impiry moa no mikasa hialaminy fa noho ny hery ananany dia tsy afaka mihitsy fa voakijy e. Zay koa azany e, kiry Felana mba manana olana be. Fa olana inona ry mirana? Nisy rivo-doza-penandrodana an-tranonay. Dada sy nezy hoe efa verevitra ondry dada tosiny entohanay ao. Fa izany raha zareo ho any Andrenivohitra hitady fanampiana amin'ny havanay ihany. Efa hitanay sy ny ranja tamin'ny fitaratra mahagaga kely nahazo anareo a. Tena mampalahelo be. So ihany aza tsy nianjeran'ny trano tao nareo.
andao ry filana sy hirana iaraka amiko any Antananarivo fa lehibe ny hery ananantsika noho ny hery ananan'ny Emilanja. Efa io ampito io ny fiara hoentsika. Aleo ary andramako farany ka fona ny sedra izay mety hitranga tsy maninana anaraka hatramin'ny haiko aza. Mahereza kia. Mahereza fa miaraka amin'Andriamanitra mahery any isika Zany mihitsy. Aza manary felana. Za koa hiaraka aminareo. Lalan-dratsy ny lalana rehefa ho adiny indray izay no nandehana nefa mbola tsy misy zava-dozany tranga ohatra eto ohatra ary toa mijanona tampoka amin'ny fiara. Fa misy inona ary mija? Fa misy simba ngary mija amin'ny fiara mijanona ety akodaody ety tsika. Mety olana ara-teknika angambe. Ao mivakely daholo aloha fa hijeriny ao amin'ny motera. Ka ahoana? Misy tsy milamina angao? Tena tsy haiko rehefa dia maty tampoka fotsiny amin'ny fiara. Nefa ny solika tena mbola betsaka. Ny olana ara-teknika tsy misy atahorana. Efa fantatro fa neny ranja indray izao no ambadiko izao zava amin'ny trano izao reto mija. Tena miala tsiny rehefa avy amiko mahatonga ny solo izao Tsy maninona reo felana fa hainao tsara. Ohatra iza koa ny olona mitainginako fahafiny. Vehivavy misary tabolo mitazako sady miboritana. Diniako tsara ny endriny. Tsy mba endriky neny ranja aloha fa olona mbola tanora dia tanora izy izany Dia iza koa izany dia mpamosavy miseho amin'ny andro mbola tsy maiziny ity. Tena mikakakaka mihitsy izy izany. Tena matahotra. Ohatra ary nakaiza izy teo toa tsy hitako tampoka izay nalehany ka. Fa inona ny mahalasa sainanao ry felana? Toa tsy valinao akory ny fanontaniako teo? Miza, fa lasa izy teo? Felana, iza ny lasa? Tsy misy afa-tsika terany eny eto Fa iza kiny hitandry teo sa ve neny ranja? Tena izay vao tsapako fa tsy hita mihitsy sy mirana ilay mpamosavy teo. Azafady izy dafa miasa loatra angamba ny saiko dia mamorona. Ary tsy nisy niditra tamin'ny lohanao anie izany ny resaka nataoko teo raha izany Tena azafady re. Avereny kely hoe fa tena variana Aza matahotra ho ahy ianao fa hampandrotroa eo am-ponao Jesosy Kristy dia tsy hanakery aminao ny asany maizina. Tsy namaly ianao fa nilozanao mijery ambony fotsiny. Izany ve? Dia inona ilay fanontanianao tsy voavaly? Vonina ve ho ahy ianao hampandrotra izay ao am-ponao? Vonina ary mija. Vonina raha izy no navitra. Izao ary mifatoa tsara ianao dia avereno izay lazaiko fa hivavaka tsika. Eny hafa vonina Jesosy Kristy Tompo. Jesosy Kristy Tompo. Aleo koa aloha izay hivavaka sy andrefa dia vory tsy mampandeha an'ity fiara ity ka izay atao amin'ny anaran'i Jesosy. Tena tsy misy reko intsony mivavaka sainy mihitsy averiko marina. Toa maheno ny feon'ny ranja miantso ny anarako izany Felana tsy ho afaka eo ambany fahefako izany reko hoana ho aiza na ho aiza tsy maintsy mandimby Ny vava mihitsy misokatra sisa no hitako fa ny feony be tsy henoko intsony. Tsy mifantoka amin'ilay vavaka intsony ny saiko marina. Matahotra. Fa maninona ry felana ny tsy tohizana ny vavaka? Izay voreko ny feony mihitsy. Atero miverina re ary miza fa henoko teo anie ny feony eny ranja Aza matahotra azy tsony kia. Ary andramo veloma amin'izay hoe ry mihitsy amin'ny fiara. Fomba ny bebolo reto felana ny mampitahotra tahaka izany fa aza mora kivy ianao andao amintsika andefa velona teo aty ny fiara Ena tsy nandro mihitsy ny saiko fa te hiverina be ho any amin'ny eny ranja Tsy hiakatra ao anaty fiara ranga fa hitsanona eto hoe andra ilay tsy mahagaga fandehanana sy ny eny ranja
mirana androantsika mivanoaka mafamin'ny felana sady androaka ny asan'ny naiziny sy ny fanaratsy manalokaloka azy. Andao ary zany ny zao ny tafifinamety amin'ny anaran'i Jesosy Kristy to miala ny devoly manalokaloka amin'ny felana Amin'ny anaran'i Jesosy miala ny fanaratsy. tena tonga dia malemy tsy nahatena izy marina raha vavaka tsika mianadahy. Ao ary ba tena ao anaty fiara izy dia rosondray ny dia tena tsy afaka miteny mihitsy aho. Azeo nefa eny raha manavy maro be manaraka anay. Tsy mahateny aho fa nitanako fotsiny manondro. Iny kosa raha mitotoko mihitsy mba hijery izay tandroko. Hoatray, ohatrany hoe tsy mahita ninina izy. Ohatrany tsy misy ninina koa ny fijery mijany ariana nefa masoko mihitsy no mahita andreo raha manavy maro be ireo. Oay, indray fa tazako ilay mpamosavy miboridana. Jereo, haingana kifafa eo alohan'ny fiara sady mimeno kakakaka. Tena tsy afaka miteny aho fa aleoloha hokofokofoko mihitsy sady tondroko ilay mpamosavy e. Mihitsy moa mitondra ny fiara nefa toa tsy taitra akory. Azoko antoka tanteraka fa za ihany no mahita an'izao zava-toza rehetra izao fa izy mianadahy samy tsy taitra akory. Jereo fa somary gaga ihany mihitsy mijery aho. aza matahotra ianao ry felana. Efa kely sisa dia ho tonga tsika ary ho afaka amin'izao kely izao ianao raha mahatoky an'i Jesosy Kristy tompo. Lohako fotsiny malaiko fa tsy mahaloa-peo mihitsy aho. Ary ny fanontaniana mpisesika ato an-dohako dia ny hoe ho Avotra ve aho? Tandremo ry mihitsy fa misy kamiao mirimorimo be iny amin'ny fondalana iny a. Loza marina fa tena tsy mila n'izany frein izany ry izy roa. Aleo tsika samy antso mafy amin'ny anaran'i Jesosy hamonjy antsika ry mihitsy a. Jesosy eo Vonjeo zahay. mahatoky anao zahay. Mitendeny mihitsy viatsy nefa ilay tady be mifanenanina mandeha mafy be. Nara nefa tery dia tery. Tena matahotra sy mitaintaina be anarina. Betsa sy mirana dia samy antso mafy an'ilay Jesosy. Ireo raha manavy sy ilay mpamosavy kosa moa dia mbola hitako foana. Loza fa tena hifandonitra eto fiara eto marina. Izay nga fa vao tena ho felika. Tafajanona ihany ny fiara marina. So ihany ny sampanana ny filiana ka tsy mifandona tamin'ilay fiara vaventy teo. Ireo raha manavy sy ilay mpamosavy toa tsy hitako intsony izay nanjavonany. Asa hoe lazaiza izy teo. Toa afaka miteny aho izany. Tena izay vao tsapako fa manana hery lehibe tokoa nareo dahy. Misaotra betsaka rehefa avotra tsika. Jesosy ireny nanavitra antsika. Izy no miendrika isaorina sy hoderaina. Ny frein aza neto mety tsara indray koa e. Famelohan'ny andehanantsika noho ny dia aloha dia aleo mafisina tsara ny vavaka fa tena enjana izy teo a. Maro ny zany ry mirana. Andao ary e. Sady ampianarako mivavaka tsara ianao ry felana. Zany a. Endry a. Tena tsapako maivana mihitsy aho izany. Resy lahatra tanteraka reto fa tena mahery Jesosy Kristy a. Loza koa ty fa nisy nanotra fady angamba. Ohatray, toa tsy misy ninina amin'izao intsony amin'ity fitaratra mahagaga ity. Sady mihena be nge izany heriko izany e. Aleo aloha resaka amin'ny masina ka.
Fielana ho a mifoaza amin'izay fa tongotsika. ay ve faly be afa ohatran'ireny hoe tonga ny andafy izany. Te mbola mitsotra anao foana rery mihitsy ary aizy mirana ka. Efa niala tao aloha tao izy fa monjy ny fianakaviany vetivety hony. Ay, trano tsara tarehy raha miloko fotsy lehibe mifefy tambo avo dia avo tia misy anay ity. Izany ka tena raitra. Tena ho tamana raha zao zavatra hita izao. Mandroso Fielana fa dona ty aminay. Ohatray fa tao ineny ranja no mitsenantsika mihitsy. Tena matahotra izany ka. Mifona reny neny ranja. Mitony aloha ianao ry Fielana fa tsy misy neny ranja izany eo a. Ay ve ianao tika namany neny ranja ihany ry mihitsy. Leo sady vao fitaka foana. Marary be ny lohako. Ay, loza fa safotra Fielana marina. Apio kely aloha ikosokazy ry mamasoa. Jesosy io. Vonjeo Fielana dia aza vao ny sainy. Fa aiza izany? Oay, miza. Tena tsy namaneny ranja tokoa ve ianao e? Diovy ny sainao ry Fielana fa tsy olony ratsy a. Ary aza mbola miresaka mihitsy aloha ianao fa tena mbola reraka ny e. Ataovy fotsiny aloha izay ahasalamanao. Ary aiza ny eny ranja teo e? Zao ry Fielana, misy zavatra olazaiko anao ty sainga mbola reraka loatra ianao. Dia aza mamaly mihitsy aloha fa ianao tsara fotsiny a. Hoento ary ny resaka ao fa miaino ary mihitsy. Efa hoe aza miteno ianao fa ianao fotsiny. Iny ramatoa lehibe nitsenantsika fonitsika vao tonga tany iny dia olona faran'izay tena tsara fanahy sady mpivavaka. Ary mpanompon'Andriamanitra marina tokoa. Gaga nefa fa taitra ka nandraiky safotra mihitsy ianao vao nahita azy. Tsy mbola tafiresaka taminy moa ny amin'ny anton'izany fa avy hatrany dia nitondra anao tetỳ amin'ny hopitaly. Eny ranja mihitsy iny ry mihitsy. Na ianao koa aza tsy te azo itokisana tsoa fa namany. Aleo re raha pitsitoizana ny resaka fa sao ianao reraka be ry Fielana. Tena tsy misy azoko izay lazainy mihitsy. Lazainy fampivavaka hono eny ranja. Dia hoe olona tsara fanahy sady mpanompon'Andriamanitra. Dia ho sanatria ve ka mamitaka mihitsy ny eny ranja e? Dia inona koa ny dikan'ireny teny an-dalana ao akaty rehetra eny? Aleo aloha atory fa marary be ny lohako ka. Mahafinaritra aloha dia mbola velonaina sady manana fanantenana. Taio izy dia aza vao ny sainy. Misaotra tompo. Amen. Maraina sahady andro. Namarana vavaka mihitsy. Tsaroko efa salama sy mahazo aina be azany a. Efa tsara very Fielana. Hitako efa misakafo tsara ianao a. Mana fa hivoaka ny hopitaly ianao sady fa mahazo miresaka amin'izay. Efa tena salama ary mihitsy a. Fa hono a. Dia ho aiza izany ry mihitsy. Zaho kosa aloha tsy handeha any amin'ilay tranonareo misy aneny ranja iny a. Efa tampoka ny endrika mihitsy nandrefa sody any amin'izareo a. Efa nanavitra anao ary Fielana. Nino ahy ianao fa tsy olon-dratsy velively mamasoa izay lazainao fa neny ranja dahoranao iny. Ndao any fa raha vao tafiresaka aminy ianao dia hazava aminao ny zavatra rehetra. Mija, tsy mamasoa izany ny olona iny fa neny ranja. Fetsy iny sady manana hery miafina ka vao fitaka ianao e. Fielana. Reny beako avy amin'ny raiko iny fa mbola tsy namitaka anay izany mihitsy. Andao re ody any e. Tsy tiako raha mbola ho voagejeo ianao fa andao moa e. Any a? Tsy haharesy doika anao ary tsapako ihany koa fa misy hery mandrisika anaiky anao izany. Feno fitaintainana ny atao anaty koa e.
Ina mety izy eo rehefa tonga any. Andao amin'izay tsika androso ao an-trano ry fialana. Tsy maintsy hazava aminao no mafy androany. Na dia mitebiteby azy ary mihitsy dia androso tokoa fa mahatoky anao a. Niakatra mankany amin'ny rihana faharoa izay. Vehivavy efa fotsy volo iray mitodika ivony manoloana anay. Manadio mikorontana amin'ny lamba. Marina tena ineny ranja ny fijeriko azy. Tongotsika ry fialana. Io fa mitodika ilay vavy antitra. Tena ineny ranja io e. Mahakaka ihany nefa fa tao mitsikitsiky izy androany satria tsy mba nahitako izany tsika izany izy hatramin'izay nahafantarako azy. Manahoana reo menaday? Arabaina ry fialana fa sitrana soma tsara. Tena feon'eny ranja mihitsy izany e. Manahoana mamasoa? Io ny vahintsika e. Ary toa tsy miteny ianao ry fialana. Salama. Fantatro fa neny ranja ihany ianao e. I mamasoa fiantso ary fialana. Fantatro ny tebotebonao anaka fa mandrosoa tia ny efitra fisakafoanana aloha nareo e. Aka sakafo vetivety dia misy zavatra tantaraiko izay zavaiko aminareo ko. Tena anona saingy toa tsy azo tomana fa tadidiko ihany ilay mangasona kararikibo atamin'iny. Fialana, aza matahotra antsony re ianao fa tsy olon-dratsy izany ho mamasoa. Izy anino nitaiza sy nanofana ny raiko lasa mpitandriny. Natsangana ho zanany ny raiko ary efa 4 taona ny toerany tato fa mbola tsy nahita hoe zavatra tsy tamin'ny mamasoa izany a. Ka na za koa anery miza te hatoky azy izany e. Nefa rehefa mandinika amin'ny fiainana ny zedraiko dia matahotra azy indray. Eny fa mitondra sakafo makaty. Tao tsy mety mandry izany mihitsy ny saiko ka. Reo sakafo rakivy a. Avy ivavaka losika. Jesosy io. Tsy firanty sakafo ho annay ity tondra hery tanjaka ary fahasalamana ho an'ny nofinay. Da io ihany koa izay tsy manakohanina tompo. Amen. Sady mihinana reo fa hitantaratra ambalatero aminareo ahy. Hoeko ary ny resaka ary mamasoa fa mihaino anao izay a. Ny endrany sy ny feony dia tena hoe neny ranja. Fa izy ohatrany dia tsara fanabe izany aloha e. Aleo ranga hohanina fa rehefa vo dia vo a. Misy boaty iray fa somary ratsiratsy dia voakako tia. Saritelo no ato anatiny. Atolotra anareo tsirairay ireo saritelo ireo mba ho jerenareo e. Ray soary. Ny sary voalohany dia sarina zazavavy kely anankiroa mahafatifaty izay efa somary vasoka dia vasoka. Ary ny sary taloha tsy miloko rony. Misy soratra ao ambadika hoe ranja sy isoa feno 2 taona androany zoma 7 May 1970. Ny sary faharoa dia sarina vehivavy tanora anankiroa. Kambana fa ny ray mitsikitsiky be ary ny ray kosa tao tezitra sy mototra be. Ao e, ao ambadika misy soratra hoe ranja sy sofeno 20 taona androany zoma 7 May 1970. Ny sary fahatelo dia mbola sarin'ireto kambana amin'ny rahavavy ihany saingy ny ray mandohalika mivavaka fa ny ray kosa tao mijoro. Ary toa endrik'olona tsy faly izany ty. Ato ambadika misy soratra hoe
Sariny soa sy ranja fa hisaraka tsy hiara-mitoetra intsony tena ka sary farany taona 1770. Minao rakizy fa afinareo ny dikan'ireo sary reo a. Olona kambana amin'ny rahavavy tsy dia mifanaratsena loatra ny fahazoko azy raha ny sary faharoso ny fahatelo nitiniako teo. Tena tsy azoko loatra fa ada vao misimisy ro mamasoa. Ianao tsara fa ho tantaraiko anareo e. Mihaino anao ary zay. Kambana amin'ny rahavavy zay no zanak'ireo ray aman-dreninay. Zany soa fa iranja kosa no anaran'le kambana amiko e. Fianakaviana sahirana manko zahay. Teo fa 17 taonanay roa vavy de namonjy antony atao hoe omby asa taony ny reninay mba anakarena hony. Ka iranja nakasitraka ny azy niaraka taminy fa izy avy ny rainy kosa de tsy mba niombon-kevitra tamin'ny neny sy ranja ny amin'izay fanatonana omby azy zany. Niendrandro ny tady tao an-trano satria izao sy dada de tsy tapaka ny amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Nanomboka teo de tsy mifakazo tsony izay mirahavavy satria izy tena tsy resy lahatra nivavaka miaraka aminay sy dada misy. Fa ny manopy sampy sy ny makany amin'ile omby asa miaraka amineny ny tena tiany. Dada sy neny moa rakizy de tena tsy mifakazo mihitsy fa de miady lava foana. Fa raha ny tapa-kevitra neny fa hisaraka amin'ny dada. Ary raha foana no ampeteny. Nisaraka tokoa dada sy neny ka netiny taty Andry Avotra ary vao maika izay ny roso be kokoa tamin'ny famponan'Andriamanitra. Rehefa mamaky sy nandalo ilay baiboly aho de nanafinaritra ny tantara mpaminany aho ka lasa faniriko no lasa mpaminany sy mpanompon'Andriamanitra mahatoky ary indrindra ho ampiasain'Andriamanitra. 25 taona no ndaso fahafatesany dada. Ary ihany koa fa efa nodimandry neny ary tsy mba nampilaza akory ranja. Rehefa feno fanahy masina de nahazo tolontsaina fa fanetretena sy ny famasinana no ampahombo ny faniriko ka nabe azy ireo lehilahy tiaka vady aho. De sy nisy nekeko fa nanamasina ny tenako an'Andriamanitra ka tsy mba voasarika amin'ny fianan-draton'ny tanora mihitsy da mifatandrako e. Na izany aza nefa de nitaizany ray mija zay natsangako zanako satria tratran'ny lozam-pifamovoizany ray aman-dreny ka maty ary tsy nisy ny ateherany izy. De teo afady 10 taona ka vao lasa mpaminany ary mahafantatra zava-miafina be dibe. Vietsako ireo pasitera tonga rehefa natato amiko ka nivoaka ao mpaminany rehefa nampifanko noho ny fahasoavana nananako e. Anisan'izany ry rainy mija ary io koa i mija ampifanko ho mpaminany sy ho evangelista sy ho ela sa ahoana ry mija. Ary maro ireo olona izay efa nahita soa tamiko toy ny fanasitranana sy aretina tsy ahita fanavana. Ary ireo voagetra amin'ny fanaratsy koa tena betsaka no afaka tato amiko noho ny fampiasany Jesosy aho. Maro ireo nahita soa de nanome vola be sy fanomezana ho ahy ka nahavitako ty tanàny ty rakizy aho. Fantatro tsara fa nandimby ilay omby asany taizato ranja ka lasa hoe neny ranjo any anarany. Jesosy sanody ratsy izany fa zay vao mazava amiko ny zavatra rehetra. Misaotra mihitsy misaotra fa avitra. Ny tompony soro fielana. Za koa nampy anao hivavako an'ny fielana ary mamasoa. Anao matena vetivety ireo rakizy.
Tonga izay midira fa tsy midry io e. Sofatratako taty ianao ry Nendranja. Tena enjana ngelona mazanay e. Manahoana aloha fahasalamana e. Fa misy inona? Tro tena kesaka ianao izany mantsoko. Salama tsara fa loza ngeo ahy e. Nanao accident camion anay anankiray mpitatitretana. Tena simba tanteraka sy very daholo ny entan'olona rehetra e. Fa tiantoka be mihitsy nge. Misy antony io e. Ifelana nandositra tato no antony. Tezitra ny masina dia misy fiantraikana ny fiainanareo. Fa ngatsy miteny ianao hoe tsy afaka makaiza ntsony izy ozy ianao fa efa voafidy ho mpandiby ianao e. Izay mihitsy raha ny tokony ho izy, fa nisy nanota fady angamba ny masina dia lasa niena be ny eloko e. Mba karakaro kely rery Nendranja. Mba karakaro kely ianao ny fiainanay e. Tena tsisy ninina azo atao ny fiainanareo raha tsy tasaviriny eto felany e. Zany ery Nendranja. Tena enjana zany. Mandiana ianao any Antananarivo fa omeko adresy misy azy. Ataovy izay fomba rehetra iverenany eto raha tianao ilamina ny fiainanareo. Farasana ty ka tsy tafaverina eto izy zany dia inona no mety hitrangaka? Raha tsy tafaverina eto koa izy dia ho potika tanteraka ny fiainanareo. Ary verina ho mahanitra sy fadiranovana an'izay nareo. Zao dia zao ihany dia anaingy ary. Aiza le adresy nitenenina teo? Ty efa nisoratako amin'ny taratasy kely ty. Hitako tamin'ny fitaratra mahagaga io. Zay ary fa lasa e. Anao zay trato ny heriko any iverenana ety aminao Zay izany fa dia miandry dia ho eto an-tanana ty mihitsy izy. Fiarany tata ary ve io tazako ivelan'ny vavahady io? Tena izy io. Ary inona izany no ataony aty ka? Io mampaneny sony ireo ambavahady io mihitsy kay tata. Ndrasy teneniko Ndrema. Azafady Ndrema. Ampandrosoe aty an-trano fandraisam-bahiny io olona ambavahady io. Manahoana dada? Felana zanako marina. Salama tsara fa Andry manahoana e? Salama tsara ka fa ahoana aloha sokafo ny masom-panahinao ry dada fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra io lalana izoranao io fa nipotsampy io. Tsy maharitra ny arena azonao fa mora lany, mora levony. Tsy avy amin'Andriamanitra izany. Ary tena manimbazimba sy ny zavatra ataoko mihitsy kiala kely ty zany Iza no mitazona anao ato fa hitarara amiko. Tsy maintsy manaraka ahy ianao raha mbola zanako koa e. Dada, aza malaky misendoatra aloha ianao fa dinio tsara izay lazaiko e. Andeha fa hiverina tsy ho ela eto. Ho fantatrao sy izay mitazona anao tsara izany atao hoe rapeny zany. Lasa! Dada! Dada! Lasa ihany izy marina. Tena tezitra izy sady nakaratony mafy ty mafy mivaravarana. Ela be koa mamasoso mihitsaka. Izay ry mihitsy ny vaovao Rehefa tsy nanaiky anaraka azy dia tena tezitra mafy izy. Fa ny rainao zany dia tsy azo ifampiresahana mihitsy rehefa tezitra e. Fantatro tsara raha hita dia nanao didijadona foana sady mora tezitra. Aodiny aty e. Aleo aloha jereko vetivety izany olona mandondony zany. Manahoana mihitsy Ay, ve mihirana ihany e. Tonga soa aty aminay e. Mija koa zany dia ohatrany hoe fa imbery ny olona. Fa ao ve aloha felany e. Ato izy fa mandro soa aloha dia miresaka tsara e. Salamaki mirana. Inona ny vaovao?
Salama tsara kia, tratra soa. Mifanena tamiko maly ariva angeo aky dadanareo sady tezitra be ny nametraka afatra tamiko e. Efa nandalo taty mihitsy izy sady tezitra be rehefa tsy nety nanaraka azy ahy e. Vao miresaka an'izany mihitsy zao za sy mizy io. Fa inona hono izany afatra napetranyizany ry Mirana? Ozy izy mantsy anao hoe teny felana raha mbola zanana hono dia tsy maintsy mandimby aneny ranja. Ireo izay nitazona azy koa hono dia tsy maintsy atao mahita. Niteny azy ihany aho hoe aza manao an'izany fa lasa ihany izy. Tsy nirarahiny akory anie izay lazaiko e. Tena enjana koa aky izany nafitsiko dadanay izany ka. Aza matahotra an'izany ry felana. Efa napetraka ao tamin'Andriamanitra ny fiainanao. Izy adaonao fa ianao kosa angina. Marina mihitsy aky izany a. Sady izay somija koa ngeky eto foana ho namandry e. Mankasitraka ry izy menata. Faly aho manana an' Jesosy dia faly koa aho manana anareo. Fa i mamasoa tokoa aho roviana no avy e. Araka an'le nilazainy dia hoe rapitsy izy no tonga. Andaontsika hivavaka iraisana ry izy da. Mino aho fa tsy maintsy mandresitsika. Andao ary e. Sady za koa tena vonina. Samy mandoalika ary e. Ianao ry neny-ranja Tena kely ny haiko hoe niena be ny heziko. Nisy nanota fady aho. Araka le nafaranao ahy dia io ro nizoko ny felana fa efa netiko aty aminao aty. Io izy io. Tena tezitra neny masiny. Nilazainy tamiko fanokohaniny fotoanandraozako ny tany. Lasa manana hery ambony noho ny heziko felana. Satria azo atao ninina tsony izy. Resy ny ara-pentra. Ny zoko nangatahako tamin'ny masinandrimby aho. Efa kely ny haiko fa asefy mandray ny tanako rondro e. Raiso ny tanany neny-ranja io i rondro a. Tolozanao ny anana fotsiny e. Raiso ahy tanany neny-ranja io a. Dray marina. Tena lasa nitsoka koa rondro fa tsy nety nandray ny tanany neny-ranja. Manderaka koa zany. Tena efa kely ny haiko ra-pentra. Indrisy fahandetra misy mandimby aho. Why? Tro mahita avy be aho. Maya e. Dray. Maya e. Tao mirehatra anie izany fandrinanao izany ry neny-ranja. Maya ra-pentra. Vetivety kely dia mirehatra be ny aho. Tena miala tsiny neny-ranja fa tsy maintsy manavitra ny tena koa. Maya e. Maya e. Aiza ny firehatra ihany marina. Tena maikilao izany neny-ranja raha izany. Tena mirehatra tanteraka ny tany rehetrarehetra. Tsisy azo raisina intsony. Izy koa izany eto izany. Allo? Izy indrindra ity ka. Maninona tsara? Maikila firehatra hoany e. Ny camion akorosy ny trango ve no maikila firehatra daholo? Sao dia mba mivazivazy nareo e. Aleo jereko amin'ny mihitsy izany. Ary makaiza koa ny fiarako katikaty raha teto sy rija soperana siko ny aby teto e. Say rondro nitsoka teo niaraka amin'ny any dia tsy hita. Tena lozy ity marina. Volan'izay mipetrahako tato amin'ny mamasosy mihitsy. Mirana moa mandalondalo matetika ato ihany ary faleko izany fa nahazo valim-bavaka koafana. Tonga fianan-dafo ny izany havan'izany ka nanangana indray ny tranony zareo rafa. Na tsy aro afaka sambatra ary finaritra ery nandritra an'izay fotoan'izay. Ny faniriako dia mba handemby amin'ny mamasoa. Nampianarin'ny mamasoa zavatra be dia be momba ny ara-panahy.
Ary zao vao tena fantatro Jesosy Kristy tompony hery ambony indrindra. Efa nampandroso azy tato am-poko tsy misy tokony atahorako tsony. Nifankatiza sy mihitsy ary mikiasa ireo zao amin'ny fanambadiana mihitsy aza. Rehefa nanontany amin'ny mamasoa izay dia tsy nanakana anay amin'ny fanompona an'Andriamanitra mihitsy ny fanambadiana. Safidy manokana ny azy ny nanoka tena. Oay, ary misy olona roa te handroso ambavady eo izany anie. Aleo ampandrosoako aloha fa ohatran'olona tsy vaovao amiko anie izy izany. Felana. Dada. Fona ty dada. Dada. Fona. Dada sy rondro. Fa nisy inona ny lasa ohatr' izao nareo? Lasa nahibe daholo sady naninona manao akanjo malotoloto kely ohatr'izao ka. Sao sisa ny farany ery Felana. Sangana aloha fa aza mandohalika ohatr'izao e. Te andao mandrosoa ato an-trano. Loza ny ery Felana. Fa loza ahoana e. Dia manino rondro ny tsy miteny mihitsy. Lasa maona tanteraka io zokonao ery Felana. Fa inona ny zava-niseho dada? Eo, tantarao ampitoniana aloha. Ianao tsara fa ho tantaraiko anao fohifohy e. Mihaino anao ah. Dia rehefa kila firehatra ny tranony Andranjaka mahitao izy dia nanavitra ny aiko loza nefa fa nisy ny antso aho hoe maikila firehatra ny kamy orosi ny tranontsika ray. Andrekako tena loza tokoa izany ry dada. Ny fiara katikatara moa nentin'ny rija soferan'ny tsoka ka trahadoza aksidan. Tena tsisan'ny raisina tsony fa mba avitra eny ary rija na dia hoe nitondra kilema aza. Alin'iny any dia nisy jiolahy iray tafiditra tao amin'ny tranontsika teny ambony avaratra. Lasany daholo ny vola rehetra sy ny fitaovana sarobidy. Telo andro tao aorian'izay dia nisy olona nandroaka aho hoe niaraka tamin'ny manam-pahefana fa azo ny tany tamin'ny tranontsika Rotsimahy ary efa navitany taratasy misoratra tamin'ny anarany tokoa. Enzany izany ry dada. Ary rondro izany nitsoaka taiza. Rondro taty Antananarivo vao hita sady lasa mpangataka etsy seroa e. Lasa maona koa. Ianao sisa nao tenaika eo amin'ny fiainako ry Felana. Lazain'ny Andranja tamiko talohany nafatesany mantsy fa manana hery ambony noho ny heriny ianao. Izay manana an' Jesosy ry dada manana ny hery ambony indrindra. Tena mahaliana azy an' Jesosy izany ry Felana. Ay ve misy vahiny ato e. Ny Andranja marina. Oay, safotra dada vao nahitanao ry mamasoa. Ao aloha ampio ikosokazy. Ao rondro ah. Ny Andranja fangatsy efa maty sy kila mahitao ianao e. Tsy ny Andranja fa mamasora vavony izay kiambanaminy ry dada Felana. Mitonidy aza manahy ianao e. Marina izany ry dada. Na tamin'izaho tonga voalohany tato koa anie ka ny hevitra fa neny ranja izy e. Ay tena olon-kafa mifanohatra tanteraka. Eny ary mahatoky anareo ah. Tena dia fotoana romija. Fa ahoana ry dada? Efa 3 volana sahatsy izay no navitan'ny mariazinao sy Felanako. Vao aingana ihany ka. Fa aiza ho aiza ity marina moa le magazy hividianako an'ilay akanjo sy kiraro nampanitenako anao eny. Efa io alolo misy varavaranao mangamanga io e. Tena sambatra mihitsy ary sena azo anseho vinantoko. Za koa tena fahabe nahazo anao lafozako e. Sady efa niova fo. Lasa mpanompon'Andriamanitra. Tena narisy lahatra nangy ery se dia Felana. Rondro zoko moa efa afaka ny devoly izay nampamoana azy. Mahafinaritra mihitsy e. Ianao ary moa efa tena vavaka be tokonoana beko. Hafa ihany se fiainanao an' Jesosy e. Mamasoa koa tena mifanohatra tanteraka tamin'ny Andranja rahavaviny.
Ary mba tianao ve ry dada raha lasa mpitory tena ianao? tenendry selo masofa tena vonina no ampifaniny ampifanino mpitory teny zany efa lasa ny zavatra taloha fa olom-baovao azy zao avotra ihany. Marina izany tsy nisy mandimby amin'ny anyranja fa andimby amin'ny mamasoa daholo tsika rehetra. aleoko ihany se toy izao tsy manan-karena be fa manana an' jesosy le tompon'ny hery ambony indrindra. ary andao an'izay hiditra fa efa io le magazay hividanana n'le akanjo sy kiraro aoary saminy sosy mihinana daholo ny kakisy fa efa vita vavaka reo misaotra betsaka mamasoa. ary lazaiza ho arondry rakizy nalainy namany teo izy fa hijery an'izany kiraro entina mivavaka izany hono ry zareo ho avy eo ihany ra izy rabenja. enganaka ho manontako sao foana ny fifankatiavantsika reto fa andrinina moa zany zao anio tena ho afaka etaeta mihitsy tsika ami'reto sy reto sady mbola misy gatao koa anareo misy zava-dehibe olazaiko anareo telo mianaka miainanao zay ry mamasoa mantsy tady tia koa dia mahatsikaiky ambarao amin'izay rery mamasoa. hitako iny ny ranja raha vaviko ahoana tsara fa hitanao ahoana ry mamasoa fa nga mbola andray izy fa tena izy tokoa ve zany sa olona mitovy ry mamasoa mbola tapitra akory ny tiako dia efa taitaitra be daholo zany tenareo anaka mangina daholo aloha rakizy tantarao tsara amin'izay ary fa menanao zay ry mamasoa hitako iny ny ranja hitako tamin'ny fahitana izy ala fa mijalony izy any amin'ny elo sy ny farimy rehetra afo any very mandrakizay mifanahany le rahavaviko rakizy mijaly izy any sady tsisy fanafantsony mampalahelo tokoa zany fanahy very zany zay fa taitra be fa miheveriko fa miveny izy na za koa azako miveriko ao ambadika ao mihitsy izy ka aoka iorina tsara fanarahana an' jesosy tsika mba andovan'le paradisy de torio foana ny filazany tsara de mahazo to daholo mivavaka mandrakariva tena marina mihitsy izay nylazay mamasoa zany ry zareo de sotroy amin'izay ny vy de hoano ny gatao ho avitra ve